koa dia sy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompon-tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankonan'Andriamanitra. Natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy. Miarabantsika ry namana malala amin'ity fionantsika ity, amin'ny anaran'i Kristy tompony finoantsika sy mpanefa azy, manolorana ny kopakopa-tanana ho anareo antsika rehetra any amin'ny toerana maro isan-karazany izay anaranareo amin'izao fandarana izao. Loha hevitra androany dia izao, ianao izao ny fiangonan'Andriamanitra dia ankonan'Andriamanitra, fianakavian'Andriamanitra. Ao amin'ny Efesiana toko 4:7-20 sy ny 4:20, ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra manao hoe koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompon-tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankonan'Andriamanitra. Natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy no fehizoro velona, ankonan'Andriamanitra. Fantatsika tsara fa nandritra ny taonjato rehetra ny fandimby hatrany ampendoany ka mandra-patongany amin'ny fiafarany eny hatrany an-danitra aza dia manana fianakavian'Andriamanitra, manana fiangonan'Andriamanitra. Ary io fiangonana fianakaviana io dia ao ny toeran'ny fon'Andriamanitra, feno fifaliana ny lanitra ny anjely miara-miasa amin'io fianakavian'Andriamanitra io. Nomen'Andriamanitra, nomen'ny tompo fahafahana manao sy fitahiana io fiangonana io mba hahafahan'izy ireo maneho amin'izao tontolo izao fa ampy dia ampy ny fahasoavana mamonjy ny avy amin'Andriamanitra. Ary tokony ho tempoly voaorina araka ny endrik'Andriamanitra izany fiangonan'Andriamanitra eto an-tany izany. Ny fiangonana izay mitafy ny fahamarinan'i Kristy, zava-dehibe izany teny izany. Fiangonana mitafy ny fahamarinan'i Kristy dia izao trano firaiketana, ka ao ny tokony ahitana mazava sy amin'ny fahafenony ny haren'ny famondrampon'Andriamanitra sy ny fitiavany ary ny fahasoavan'Andriamanitra mamonjy. Tian'Andriamanitra ny fiangonana, tian'Andriamanitra ianao. Ary ao anatin'io fiangonana io dia izao toy ny andry any amin'ny soratra masina Timoty voalohany toko 4:7-20 hoe raha tratra ela ozy izy ny apôstôly Paoly dia ny ahafantarana reo ny fitondrantena mendrika atao anatin'ny tranon'Andriamanitra dia ny tempolin'Andriamanitra izay andry sy fiorenan'ny fahamarinana, andry sy fiorenan'ny fahamarinana. Ka ahoana le mahandry azy? Voalohany indrindra ny fahamarinana. Tsy tokony miala amin'ny fahamarinana mihitsy ny mambra ny fiangonan'Andriamanitra. Indraindray miala amin'ny fahamarinana eny no ireo hevim-petsy maro isan-karazany izay ampidirina. Ny faharoa dia izao, misy ihany koa ilay atao hoe fanomezam-pahasoavana, ny fanahy masina. Fanomezam-pahasoavana, ny fanahy masina, ireo talenta, ireo fanahy ny faminaniany torohevitra tari-dalana omen'Andriamanitra izay andry fiarovana ny fiangonana. Ary ho an'i Kristy, ny vahoaka izay ao anatin'ny fahadiovana tanteraka sy ny fahatanterana tsy misy petina, izany no valik'asasarany Kristy eto an-tany. Ary ny aretan'i Kristy ny fahoriana, ny fahafambaraka izay tsy nitsitsiny ny aina mihitsy fa nahafoina hatramin'ny fahafatesana azy dia ho an'ireo fiangonana ireo. Kristy no ivo iangan'ny tara-pahazavana be voninahitra rehetra. Vavaka mba ahatonganao ahatsapany mahazava-dehibe amin'izany hoe mambra ny fiangonan'Andriamanitra, hikoriana ny fahazavan'Andriamanitra ary anaparitaka ny fahazavana sy ny famondram-po ary ny fahasoavana, ny famonjena amin'izao tontolo izao. Ho tehirizina ny fanomezam-pahasoavana, ny fanahy masina, ny talenta ampandrosoana ny fiangonana, ny fanahy ny faminaniana izay ary fanina hiaro ny fiangonana amin'ireo hevim-petsy ny satana amin'izao andro farany izao. Ankonan'Andriamanitra ianao, ankonan'Andriamanitra ny fiangonana. Dia hiara hivavaka isika. Saotranao izay tompo tsara, mavesatra ny hafatra, manan-danja ary tsy tokony atao tsirambina dia manana ankohonana fianakaviana eto an-tany ianao, dia ny fiangonanao izany. Manoloana ny toe-javatra misy eto amin'izao tontolo izao, ny faharatsiana, ny rotoroto, ny hevim-petsy ny satana, indraindray mirona ho any amin'ny tsy fahamasinana sy ny tsy fahatanterana ny fiangonana, kanefa no ny teninao arovo ny fiangonana. Mehoery hianatra an'izany. Tahio ny tsirairay avy hamasiro ny fiainan'ny fiangonanao sy ny mambra rehetra amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.